Tompoko lahy miarahaba tompoko vavy. Faly miarahaba nareo mpanaraka ihany koa ny fandaharana mitafa amin'izao anio izao. Vahintsika anio dia ny docteur Andria Tahianjanahary Marie Madeleine. Izy moa dia filohan'ny fikambanana APED eto Madagasikara. Miarabanao Ramatoa, filohan'ny fikambanana APED. Miarabanao madame. Ary miaraba koa ny mpanaraka ny fandaharana rehetra. Misaotranao nanaiky ho vahiny ny fandaharana mitafa ary amin'ny mahafilohan'ny fikambanana APED anao mba tianay ho fantatra kely hoe inona marina moa ny APED, indrindra ireo mpanaraka atsika mba azavazavain'ny Ramatoa filoha ny asa tena ataony fikambanana APED sy ny antom-pisiny. Ny association APED moa dia association pour le bien-être des enfants en difficulté. Izany hoe mijery ireo zaza sahirana. Ka ny asany voalohany dia fanamboarana sekoly ho an'ireo EPP efa simba na koa ireo toerana tsisy EPP. Misy zany ireo mpianatra mandeha any amin'ny kilometra malo vao mahita EPP dia afaka manamboatra toerana fianarana ho an'ireny ankizy ireny ny association APED. Dia ao ihany koa ireo asa soa izay ataon'ny association, ohatra hoe isaky ny fetin'ny ankizy le volana juin reny. Dia satria ny volana juin moa fotoana fetin'ny ankizy afrikanina dia miezaka izay mampifalifaly ny ankizy. Akoatr'izay maro ireo asa sahaninareo zany mikasika an'izay asa sosialy izay. Azonao tanisaina ve ny sekoly efa namboarina, efa nampiana, ny asa sosialy akoatr'izay efa nataonareo teto Madagasikara mihitsy, satria raha ny fahafantarako azy miasa eran'ny faritra manerana Madagasikara ianareo. Momba ny sekoly aloha tamin'ny 2022 zay navita ny sekoly tany Ambodivoarana Andingadingana tany Ambatondrazaka. Name sekoly misy efitra anankitelo zay dia niaraka tamin'ny magasin dia nisy bureau dia toeram-pidiovana dia niaraka tamin'ny vovon-drano. Dia voaingana teo koa zao zay no nangady fototra ny sekoly tany Andohalafy, EPP Andohalafy tany Taosy. Dia no ny faratsin'ny toeram-pianarana tany dia manao réhabilitation an'ilay fianarana tany zay. Dia ary koa manao extension, nasiana fianarana anankiray zany dia name forage koa zany zay fagalana rano ho an'ny ankizy. Dia ny asa sosialy akoatran'izay amin'izay fetin'ny ankizy le niteneniko teo volana juin dia 2022 zao zay niaraka tamin'ny ankizy tany Ambatondrazaka nanao fiaraha-misakafo tamin'ny ankizy sahirana. Dia juin 2023 indray zay nakany Manakara mitondra ankizy zay sahirana avy any Manakara, avy any Ambatondrazaka, ankizy sahirana le afaka CP dia nentina tany Manakara nijery ranomasina. Dia tany Manakara zay niaraka tamin'ny nipetraka tao amin'ny toerana misy fitaizana ankizy sahirana. Dia ireo ankizy sahirana avy any Ambato zany dia sy ny avy any Manakara niaraka zay nanao fety tamin'ny juin 2023. Dia décembre 2023 teo koa zay nampifalifaly ny vehivavy voafonja sy ny ankizy voafonja tao amin'ny fonjam-pena Ambatondrazaka. Dia zay ngambany hoe afaka tenena momba ny asa izay efa nataonay. Ary nareo ve afaka hoe mba manazava hoe mba misy vina zany na programme an'asa zany atao manaraka indray
koatran'le école ny Andohalafy a dia efa anaty programme amin'ity 2024 ty ny école any Amberokely any amin'ny kaiky avoloany le izy a dia ao koa ny école any any Ambatondrazaka ihany any Andilanatoby a any kaikaiky n'Andilanatoby zay dia zany hoe ny école izany atao amin'ity taona ity zany eo amin'ny anankitelo eo dia manana programme koa zay a ny andeha ho amin'ny Majunga hijery anao fety araka amin'ny ankizy sahirana any Majunga fa mbola tsy fantatra hoe aiza le toerana indrindrindrindra amin'izay sehatra sosialy zay a manakaiky ny Valomars mba misy programme anazy ve sa manahoana ny fandraisanareo anjara eo amin'ny fanentanana na ny fikarakarana ny vehivavy ny ABED moa zany a dia misehatra indrindraindrindra eo amin'ny ankizy le ankizy sahirana zany kanefa mahavehivavy ny tena dia misy ihany koa ireo fikambanana hafa mifanakalo hevitra dia mbola eo ampikarakarana an'le andro ny vehivavy zany zay kanefa za zany a miteny an'ireo vehivavy manome courage hatrany ireo vehivavy a na dia mafy ary ny fiainana dia mila mitrakatrany a isika vehivavy satria itsika ny tena hoe tsika vehivavy zany no lakile voalohany a ao amin'ny tokantrano zany hoe miankina amin'ny tsika ny tsy fahakivytsika ny afaka ampandehan'le tokantrano ka am'izao akaikikaiky Valomars zao a dia zay no afatra amin'ny vehivavy rehetra hoe azakivy na mafy ary ny fiainana eo amin'ny fipetraky ny fikambanana ABED Ramatoa Flo any fikambanana mba tena ho fantatra hoe eto Madagasikara ihany ve ny ABED voalohany indrindra aloha ny ABED dia misy eraky izao tontolo izao efa eo amin'ny firenena 12 eo ny misy ABED ao ny Côte d'Ivoire ny Togo ny Sénégal Benin Burkina Faso ny Amerika dia fa ny foiben'ny ABED international dia any Allemagne dia izany hoe ny tetika asa ataon'ny ABED Madagasikara zany a dia financé avy any Allemagne dia ny siège ny eto Madagasikara any Ambatondrazaka dia zany akoriny a tsy manakana ny fiasan'ny ABED eraky Madagasikara afaka miasa amin'ny toerana rehetra eto Madagasikara ny ABED marika zany ny fahatongavanay eto Antananarivo amin'izao le nangady fototra ny fianarana tany Itaosy le EPP Andohalafy dia zay moa no antopisian'ny ABED tany kely manitikitsika ny saiko Ramatoa Flo any ABED ny famatsim-bola ve zany mahadidio manokana avy any amin'ny ABED international sa misy ny fiarah-miasanareo amin'ny fanjakana eto Madagasikara ny ABED international zany no financean'ny ABED Madagasikara kanefa ny zay zany miezaka hoe mamaly ny manaraka ny politika ny fanjakana izany hoe zay zao mieritreritra hoe ame table rond an'ny mpianatra satria izany no hita hoe tsy ampy dia fanjakana koa zany tsy hoe faly zany ho fanjakany satria misy association miaraka aminy eo ny izy miaraka foana ny privé sy ny public c'est les 3P c'est les 3P dia hita hoe manome courage anay hatrany ny fanjakana na eo amin'ny fanatotosana ny taratasy ny rehetrarehetra dia tsy sakatsakana na ohatran'izany isorana be dia be amin'ny fanjakana izany dia mety hatrany ny fiarah-miasa hatreto araka ny fanazavana teo moa zany a
dia nazavainao ramatoa filoha ny fohy be toerany ABED international dia any Allemagne. Mety ho tonga ve mety hisy fotoana ve hoe ho avy aty Madagasikara ny filoha mpanorona ny ABED amin'ny ireo foto-drafitrasa maromaro ataonareo ireo? Araka ny teneniko teo hoe misy foto-drafitrasa telo atao amin'ity 2024 ity. Andohalafy le Antananarivo efa misy anankiroa dia any Ambatondrazaka ny ray, dia tsy maintsy ho avy eto ny président international Omer Ouedraogo miaraka amina délégation maromaro avy any Allemagne hitokana an'ireo foto-drafitrasa ireo. Izany hoe tsy maintsy tonga aty izy atsoatsy. Ia, misy fanontaniana kely, manao politika ve ny ABED, ny fikambanana ABED? Fikambanana ABED zany dia fikambanana tsy manao politika, tsy mieritreritra ny manao politika satria efa ao anaty ngamba le hoe fitiavana hoe anao asa soa, dia hatreto aloha mbola tsy mieritreritra ny manao politika ny présidentiny ABED Madagasikara. Ohatra ny mahafinaritra be le miaraka amin'ny ankizy sy ny fiainana hoe manao asa soa misy ao anaty zany le izy, dia tsy manao politika ny association ABED. Misy mpanao politika kosa miara-miasa amin'ny fikambanana ABED? Miara-miasa amin'ny fikambanana ABED tsisy mpanao politika, mandeha ny association dia ny association ihany. Kanefa kosa rehefa motra misy zavatra foto-drafitrasa atao dia tsy maintsy manasa ny autorité rehetrarehetra, dia tsy maintsy misy autorité présent mandritra ny fotoana eny, fa ny association ABED tsy manao politika. Mikasika an'izay vinan'asanareo rehetra izay koa misy ihany koa ve vinan'asa na programan'asa manokana mikasika ny vehivavy? Misy mihitsy ka, satria raha ohatra ka hoe tsy manan'asa le reny dia tsy afaka miassurer ny avenir-ny zanany, dia miezaka zany zay amin'ny ABED Madagasikara mirédiger projet momba ny activité génératrice de revenu amin'ny vehivavy. Ohatra hoe mena zavatra izy azahoany vola, resaka fiompiana zany, resaka fambolena, ho inona ny azo anampianany reny, dia ao anatiny tanteraka zay amin'izao. Dia misy koa reny any amin'le faritra le misy volamena reny, dia inona ny azo anampianany zareo amin'izay fotoana zay zany. Dia zay no azo efa mieritreritra zany zay hoe inona no zavatra azo atao ho an'ny vehivavy ao anatiny tanteraka zay amin'izao. Dia eo ihany koa ny ABED Madagasikara moa dia mijery ireo tanora ihany koa, mijery ireo tanora zay satria ny tanora no avy ny firenena. Izy zany zaza izy dia avy eo tanora, dia ireo tanora ireo tena hoe mijery projet andreo koa zany ny ABED Madagasikara. Momba an'izay betsaka ny tanora mirona amin'ny resaka drogue dure amin'izao fotoana zao, dia ao koa ny tanora ny vehivavy ohatra lasa mananao foana amin'ny resaka fananana moa zany, dia vonona zany zay hoe anampy an'ilay tanora ohatra hoe manokatra centre d'écoute zay ianonan'ireo tanora ireo, dia manoro lalana an'ilay tanora hoe inona no tokony atao, satria dia misy koa ireo tanora variana loatra any amin'ny réseaux sociaux na ohatra zany, dia hoe hiaino an'ireo tanora zay dia manoro an'ilay tanora hoe zao no tokony atao, satria tanora mety ho vita ihany fa le atsoatsy iny zao ohatra le vehivavy lasa reny, dia nefa ny fahatanorana simba, dia ahoana ny hiafarany vehivavy iny, lasa simba daholo ny avenirany, no aviny rehetrarehetra. Rasa na manambady ary izy mety ho enjakenjana ihany dia zay hoe hijeren'ny tanora anatin'le projet-nay daholo zany rehetrarehetra zany. Dia ankoatra ny bailleur international
dia manentana ireo bailleur national izay afaka manampy ny abedy Madagasikara koa zay amin'ny fanatanterahana ny tetika asa rehetrarehetra izay eritreretiny abedy Madagasikara atao. Efa teo ihany ireo olona nanampy anay hatramin'izay fa ao ny Rotary Club du Lac ohatra, ao ny Airtel Madagascar, ao ny assurance ny havana any Ambatondrazaka, assurance ny aro miaraka taminay hatrany dia isaorana izy ireo. Ary koa nefa manantena izay fa misy tsara sitrapo any manana vina mitovy aminay fanaovana sekoly dia le niteneninay teo hoe fijerena vehivavy io ina ny entina anatsara ny fiainan'le vehivavy mba ho vehivavy tsy miankina betsaka ny vehivavy no tsy manambady sady reny izy sady vehivavy izy ny mama izy no papa be dehibe dia tokony mba jerena zany reny vehivavy reny satria misy tsy lohany zany efa tsy ao tsony dia mila jerena izy reny dia mila jerena koa le tanorantsika satria ny tanora no avy ny firenena, tanora no avy ny firenena dia zay hoe iarahan'ny mientana iarahan'ny salaha dia misaotra betsaka. Andry Atahinjanahary Marie-Madeleine, présidente de l'ABED à Madagascar. Merci d'être venue ici au défi de Madagascar et nous sommes très honorés de vous avoir ici. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications en ce qui concerne l'association ABED à Madagascar? Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi aussi d'être invité sur votre plateau. ABED Madagascar, c'est une association pour le bien-être de l'enfance en difficulté. Sa principale mission, c'est de construire des écoles parce que beaucoup d'endroits à Madagascar sont encore en manque d'écoles. Des enfants marchent 8 km pour aller à l'école. Donc, il faut une école proche de son village. Et il y a aussi l'ancienneté des infrastructures qui dataient de 40 ans. Et même les toits sont délabrés, les salles sont petites et aussi les enfants sont mélangés. Par exemple, il y a une salle pour 2 classes ou 3 classes. Donc, c'est pour cette raison ABED Madagascar essaie d'intervenir par l'aide de l'ABED internationale, qui est une association en Allemagne. C'est cette association qui finance l'ABED Madagascar. Et aussi, l'ABED a une perspective d'aider les femmes, parce que si les femmes ont des problèmes, ils ne peuvent pas satisfaire les besoins de ces enfants. Donc, ça va être des problèmes qui ne peuvent pas finir. Donc, nous, on pense faire un projet. Nous sommes dedans déjà. Et, par exemple, donner une activité génératrice de revenus pour les femmes, pour substituer leurs besoins. Et aussi regarder les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui vont... c'est les jeunes qui vont assurer l'avenir de Madagascar, qui vont assurer l'avenir de notre pays. Donc, nous allons établir un projet pour la lutte contre les drogues dures, les éducations sexuelles pour les femmes, les jeunes filles, pour éviter les grossesses indésirées et tout, parce que ça peut les empêcher
d'aller loin dans la vie. Et comme ils vont être parents aussi, maman aussi, et il faut les éduquer dès maintenant, les jeunes. Et nous sommes dans ce projet-là actuellement, c'est ça notre perspective d'avenir. Et à part le financement international, on incite les partenaires locaux d'être avec nous, de réaliser tous ces objectifs, parce que nous seuls, on peut pas, même si on veut, on peut pas, parce que c'est pas facile aussi, mais on veut, mais peut-être c'est par faute de moyens, ça peut nous tarder un peu, et que ce qu'ils veulent nous aider, n'hésitez pas de visiter notre page APED Madagascar, page Facebook APED Madagascar. Et à part les femmes, on veut regarder également les jeunes, parce que les jeunes sont l'avenir de ce pays. Et on a comme projet de réaliser un centre d'écoute. Par exemple, pour les garçons, on veut lutter contre les drogues dures. Même les filles, pour les jeunes, on veut faire la lutte contre les drogues dures, et les filles, on veut lutter contre les grossesses indésirées. Donc le centre d'écoute sert à écouter ces jeunes-là. C'est quoi leur problème dans la vie? Et comme ça, on peut les conduire, qu'est-ce qu'ils doivent faire, et c'est comme ça. Et même le truc, sur l'internet aussi, le Facebook et tout, il faut aussi éduquer les jeunes, mais pas faire du Facebook du matin jusqu'au soir. Il faut étudier aussi. Tous les centres d'écoute là, on peut écouter c'est quoi le problème, qu'est-ce qui peut les empêcher d'aller de l'avant et d'arrêter tout ce qui ne peut pas, tout ce qu'on ne peut pas faire. Et c'est ça, on pense, c'est ça que l'association pense faire, à part les femmes et les enfants. Madame la Présidente, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation, et nous vous remercions aussi d'avoir apporté ces quelques explications concernant l'association APED. Rappelons que l'association APED est une association pour le bien-être des enfants en difficulté à Madagascar. Notre invitée aujourd'hui, c'est Madame le docteur Henrietta Inzanari Marie-Madeleine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et merci également de nous avoir invité, d'avoir invité l'APED Madagascar. Dia toy izay ary tompoky lasy tompoky vavy ny resadresaka natao tamin'ny docteur Henrietta Inzanari Marie-Madeleine, filohan'ny fikambanana APED eto Madagasikara. Mahavesatra sy mafonja ny afatra izay napetrany, koa dia mangasitraka sy misaotra anareo ihany koa nanaraka ny fandaharana mitafa. Manome fotoana atsika indray amin'ny manaraka. Veloma tompoko.